Sehatry ny fahasalamana indray kosa natanteraka itsika fandidina memepona ireo olona sima na ihany koa manana fahasembanana eo amin'ny lanilany ny fikambanana iray antsoina hoe ARG miaraka amin'ny hôpital Saint-Soa izay rahany amin'ny fikambanana iray antsoina hoe East Foundation avy any Hong Kong. Akoatra izay dia azony anjarany ihany koa amin'ny fanatanterana izay fandidina izay ireo manana fahasembanana voajanahary amin'ny tanana ny fahasivy hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana febroary avy zao moa no anatanterahana ireo fandidina ireo. Misy etsika iarahan'ny association géographique miaraka amin'ny hôpital Soavinandrina ao amin'ny Senoso sy ny East Foundation zany avy any Hong Kong izay manampahaizana manokana momban'ny fandidina ny resaka sima sy ny resaka fahasembanana voajanahary eo amin'ny tanana ka izay nisan'ny mampitaina zany amreo olona zay manana zay fahasembanana izay ka tafiditra anatin'ny critère dadavin'ny ny telotota dia ny hoe fanampina ny mahantra sy fitsaboana mahimaim-poana zany ireo manarakahaitra ireo ho anay association géographique dia eritreretina ny angona olona faran'izay betsaka indrindra anatin'izay fotoan'izay satria amin'ny 19 amin'ny 7 volana febroary ka hatramin'ny 9 volana febroary zany no anatanteraka izay asa soa izay ny East Foundation Ltd avy any Hong Kong izay rahana amin'ny Senoso sy ny association géographique. Eo amin'ny lafiny ara-teknika zany dia mizara mazava tsara zany ny asa atao. Voalohany dia eo amin'ireo fitsaboana zany ireo izay marary mahana fahasembanana eo amin'ny vava, sima eo amin'ny molotra sy ny sima eo amin'ny lanilany. Raisin'ny hôpitaly an-tanana zany ny fandraisana ireo marary eo dia ny fitsaboana moa zany dia ny ekipa avy any Hong Kong miaraka amin'ny East Foundation no anatanteraka ny asa fizahay moa zany eo amin'ny lafiny ara-teknika dia manampy amin'ny asa. Akoatran'izay ny eo amin'ny faharoa zany dia ny fahasembanana eo amin'ny tanana na takaitra vokatry ny fahamaizana. Io indray zany dia mbola misy dokotera manampahaizana manokana momba izay koa zany anao ny fandidina mikasika an'izay zavatra izay iarahana amin'ny service ao amin'ny hôpitaly mikarakara ny manokana momba izay zavatra izay. Tiana ampahajerina zany fa mahimaim-poana ny asa rehetra manomboka hatramin'ny fizahana, ny fandidina, ny trano atoina zany mandrapavita ny mandrapasitrany marary.